Miaravatsika rehetra amin'izao alahady 20 ny volana aprily 2024 zao. Ny voalohanteny indrindra dia ny fondrena mangina mpanajana eo anatrehan'ireo mpahitan-drazana izay maty ity valan'aretin'ny Covid-19 ity, ary koa tondra ny teny fampiherezana sy fampinonana ho an'ireo fianakaviana. Mampahery ihany koa an'ireo izay tsy salama sy miady amin'ny aretina amin'izao fotoana ka mivavaka ho azy ireo ary koa miraly fiverenan'ny fahasalamanana aingana ho azy rehetra. Ny votoatin'ny izao vidéo fohifohy ataoko izao dia fanaovana antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana malagasy ary indrindra ny fikoa izay tompon'andraikitra voalohany amin'izao fahasahiranana lalina etrehan'ny vahoaka malagasy ara-pahasalamana momba an'ity valan'aretina Covid-19 ity izao. Maro dia maro tsy tamby isaina intsony ireo namono ny aina ary tsy takona fenina intsony. Samy mahafantatra na manana fianakaviana akaiky na namana na havana trahaboina ndao sy ny fahafatesana tamin'ity valan'aretina Covid-19 ity. Ka ny angaviako dia mba hitsara ny fikobokobonina ny tena marina fa tokony ho lazaina amin'ny vahoaka tsy ampahambahambana ny zava-misy marina, satria tsy mifanafenana ny aretina no ampiovinina fa vao mainka ampianaka an'ity valan'aretina ity izany. Tsy midika ho fahalemena ihany koa ny miaiky fa tsy zaka ary koa tsy vita irery izao ady amin'ny valan'aretina izao, ka mila fihetretena ampirima ny ambo-po ary koa mila firaisan-kina ka tokony iaiky sy anaiky ny torohevitra sy ny fiarah-miasa izay omeny ny vahoaka malagasy na mpanao politika na olon-tsotra na inona firehiny na mpanohitra tsy resaky, tsy fotoanany hoe iza no manana ny rariny na iza ny diso intsony amin'izao fotoana izao, fa ny valan'aretina no manana ny rariny amintsika rehetrarehetra ka mandripaka antsika. Mila hatrehina miaraka ny valan'aretina, ampy izay kitoto sy gaboraraka
tamin'ny tany am-pendohany zay mitondratsika amin'izao toetra raha sarotra be sarotra zao. Niangavy ny mpitondram-panjakana hanova paikady satria raha mbola mitohy sy miziriziry amin'ny zavatra efa tsy nety teo aloha dia ho zava-doza no azo an'ity firenentsika ity. Manarak'izay dia tsindrin-daona miandry ny kabarin'ny filondray ny vahoaka malagasy, asa efa fampiriny izay kabary natao zay. Ka ny mba iangaviako dia tsy hidiran'ny filoha lalina amin'ny atsipiriny ara-pahasalamana, ara-medikaly zany, satria zavatra tsy hay tsy azo ivitam-pitahana. Mila fianarana, mila fandinihana, ary indrindra fahaizana ny fitsaboana. Misy ny tompon'andraikitra voatokana amin'izany, misy ny ministry ny fahasalamana, misy koa ireo manampahaizana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana anatin'ny hoe communauté scientifique. Reny olo reny no iangaviana hijoro sy hiseho fa tsy hipiripirina ohatran'ny fanao any hatramin'izay. Reny olo reny no tokony handray andraikitra nazava hitondra fanazavana amin'ny vahoaka, fanazavana tombona ary marina zay anampy ary koa ampionona ny sain'ny olona, ampilamina azy, ahafantarany hoe inona marina ny tokony ataony, inona ny zava-misy dia tokony ho lazaina amin'ny vahoaka daholo zany, marina rehetra rehetra. Fa rehefa tsy mahavita izay dia miala satria tsisy firenena azo entina amin'ny lainga zany. Zao ny porofony. Ka maro ary betsaka dia betsaka ny fahadisoana ny zavatra teny diso nataon'ny filoha tao anatin'ny kabary izay eo amin'ny lafiny medikaly. Ka ny hevitra diso dia mandiso ny olona, kabary diso zany ohatran'ny mandainga ihany, dia manome hevi-diso ny vahoaka ka lasa manaonao foana ny olona. Dia rehefa manaonao foana dia mampidi-doza ny tenany zany ary koa mampidi-doza ny hafa. Ka tokony hanome ny ohatra tsara koa sy tokony ho modely ny mpitondra. Tokony hanao masika rehefa miseho vahoaka na angovo vahoaka zany, tokony hanaja ny distanciation sociale, zany hoe ny elanelana fiarovana ho fiarovana ny tsirairay na iza rehefa misy ny fivoriana. Ka tokony tsy omena
ny olona tsy niofana tamin'izany ny fandalinana ny tena paikady ara-pahasalamana fa tokony ny olona mianatra momban'izany no manao azy, tsy ny filoha zany, tsy ny minisitry ny serasera fa ao ny ministry ny fahasalamana. Ny olona rehetra rehefa hoe hikabary ny filoham-pirenena anatin'izao hamehana ara-pahasalamana zao dia manila tsofina daholo, miandry hoe inona no lazainy. Ny antsika no mifanohitra amin'izay, efa leo ny olona, leo ny lainga, leo ny kobakambava dia tsy miraharaha intsony zay ho lazainy, satria tsy misy fanatanterahana ka tsy mino intsony ny olona, zava-doza ary tena hitondra antsika any amin'ny zavatra sarotra ny toe-pisaina ohatr'izany, satria rehefa tsy resy lahatra ny vahoaka dia tsy handray andraikitra noviana, ary rehefa tsy mandray andraikitra izy dia ho resiny aretina tanteraka eto isika. Zay no mba tsetsatsetsatra tsiaritra kely mialohan'ny kabarin'ny filoha fa aorianan'ny kabary dia ho raisitsika tsipiriany indray zay no adiditsika amin'ny mahavahoaka tompona andraikitra antsika amin'ity ady amin'ny valanaretina Covid-19 ity. Raha hiresaka vaksiny izy tokony hazava hoe vaksiny inona, avy aiza, lo inona, satria reny misy traçabilité, zany hoe misy famantarana hoe avy aiza ny niavian'ny vaksiny, satria be dia be mantsy zao ny vaksiny nariana fotsiny taty Eropa noho ny antony samihafa, ka raha ny resaka oeraoera sy ny fisesehoana dia ohatrany hoe sanatria tsy mahatoky olona fa tonga amin'ny fitenenana hoe tsy mahatoky ny saka fa trondro ny laoka, ka sao dia tsindromina rivotra fotsiny malagasy hisehoana fa nanao zavatra, satria zany filoha mahavita manodikodina vola zay natokana hiadina, zany hoe hiarovana ny ain'ny malagasy amin'ny valanaretina zany amiko dia olona tsy tompon'andraikitra, tsy tonga saina ary tsy ho azo atokisana mandrakizay. Raha tsy miverina mazava ny vola amin'ny atsipiriany dia tsisy ino anao intsony. Efa fantatra koa ny mipaika anareo ny resaka comptabilité, reo administrateur rehetrarehetra, directeur administratif, directeur financier, reo no manodikodina mamboatra ny pièce comptable rehetrarehetra mba tsy ho hita trasy, tsy ho hita zany hoe resaka maloto no namidonana ny vola, takina mangarahara, satria raha tsy misy ny mangarahara tsy afaka hiady amin'ity valanaretina ity isika. Averiko fa tsy midika fahalemena verivery ny filazana ny zava-misy sy ny toe-draharaha misy ny fahasahiranana ara-pahasalamana ara-pitaovana eto amintsika, satria zavatra efa tarazo
nolovaina eto amin'ny firenena zany ny fanaovana ambanin-javatra ny fitsaboana sy ny fahasalamana ka rehefa tojo ny zavatsarotra ohatr'izao tsika vao mibaribary ny tsy fahampiana ka ny fanafenana ny tena misy zava-misy marina vao maika manasarotra ny lalana ka dia mirary soa antsika rehetra fa dia mandram-peona manao veloma mandram-peona vetivety indray tompoko lahy sy tompoko vavy.